politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Mihodinkodina eo ny fitantanana ny firenena fa tsy hita izay tena vokany. Hita taratra eo amin'ny lafiny rehetra, na politika, na diplomasia, indrindra fa ny toe-karena sy ny sosialy. Dia io raha miaina io ny fananganana governemanta aza manahirana. Lazaina fa hiazakazahana ny fampandrosoana fa tsy afaka iandriny tsy afaka, kanefa ny firenena mihazakazaka mihembotra. Izay tsy noho ny sitrapon'ny malagasy, fa noho ny amboletra sy ny tsy fahaiza-mitantana ataon'olom-bitsy. Tsy mihatsara fa miaratsy. Ny serasera ilalaovana sy ampitoniana ny saim-bahoaka no amboamboarina eo. Efa ireny raha mahita ireny fa ny depute-pomba ny fitondrana aza efa miampanga ilay fitondrana arovany, ka nilaza fa ny jiro sy rano tapaka lava no nampiana ny vato azony tamin'ny fifidianana farany teo. Dia aoka ihany koa aloha hazava fa tsy azo ahilika any amin'ny jirama fotsiny ny hoe tsy mahay ny mpitantana ka soloy. Orinasa-panjakana io ary ny fanjakana ny tompon'ny teny farany. Mandeha io dia ny fanjakana. Ambony ambany taka io dia ny mpitondra sy ny fahefanam-panatanteraka mazava ho azy no iandrona ny rihatra voalohany. Sao ahilika eo any amin'ny olona hafa na vondron'olona ilay tsy fetezana. Taratry ny fampitehan'ny firenena ihany koa ohatra ny faharavahan'ireo orinasa-panjakana maro raha tsy hanonona fa tsy niary Madagasikara isika. Inona moa izany zao ny zavatra tena mandeha na fiariana tena milamin-meto. Moa tsy ny sehatra tsy manara-dalàna no mirongatra. Moa tsy ny ludo, ny loka, ny fisolokiana no hita sy retsy sy roa. Ny olona miakamo sy miasahirana andro manalina. Ny sehampiariana maro tapitra potika sy mitsipozipozy. Ny famoronana asa tsy misy. Ny kolikoly izay aleza avadoza. Dia be resaka nefa ry zareo milaza hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary mihazakazaka ny asa. Fa sao dia mihazakazaka mihembotra kosa azy e. Ny raha mahitsika ety dia misy ny tompom-pako izay amin'ny commune Teroka izy io, izay hoe atao hita daholo ny karazana zavatra rehetra. Dia misy aminay mponina eto izay tena miaina sy velona amin'io. Fa misy amin'ny ampahany aminay koa izany hoe mampiasa ny zavatra azon'ireo olona amin'io. Toy ny hoe atao sakafom-biby sy ny atao hoe saribao ampirehetina ao an-tokantrano. Saika mivelona sy miaina amin'ny zava-misy eny aminy ireo mponina eny amin'ny faritra Iva, hoy Andriamatoa Andrianoelson Josiana, tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny faritra Andramiarana. Raha ny eny amin'ny faritra io manokana dia miaina amin'ny fanodinana ny fako eo amin'ny tompom-pako Anteroka ny 300 mponina ka zaza mambehivavy ny ankamaroan'izy ireo. Mivoaka toy ny mamonjy asa mihitsy ny sasany amin'izy ireo isa-maraina ary arakaraka ny fako miditra ny fidiram-bola. Teo mahazo lohanina izy zany amin'ny ankapobeny isan'andro e. Fa ny ambovava tsy hisy karaha tsy voaka izy zany tsy mihinana. Amin'ny ankapobeny moa zany dia fako manodidina ny commune Teroka. Izany satria io tsy maintsy manatompaka ankoatra io na ny commune Teroka. Fa misy karazana hoe asa madinidinika ireny maka fahazon-dalana zany commune. Arakaraka ny fanarahana ny commune moa azo fankatoavana izy dia tonga manaraka izany eto. Misy amin'ireo fako toy ny saribao, vy, botibary ho an'ny kisoa no amidy amin'ny mponina eny an-toerana ihany. Misy ny amidy amin'ny orinasa toy ny plastika sy ny sachet. Eo ihany koa ireo ahodina ho asa tanana toy ny poti-damba. Dia mandrary izy isan'andro. Misy isan'andro no tonga ity mividy dia mandeha tsena izany mpanangona ihany koa zany rehetra. Dia misy ihany koa ohatra ny sachet hoe sorandrokany CNTP ambodin'io fa misy sachet avy ety izay ambonin'ilay olona dia diovy sasany dia averina amin'ny orinasany sy ahodiny orinasa koa satria akora ilainy ny orinasa zany dia vidiny aminao zany izy ohatran'izay zany. Isan'ny mitobaka manerana amin'ny Madagasikara ny fako ary saika ahitana izany avokoa ny isa-tokantrano UEMILI nananga ny Observice izay orinasa misehatra amin'ny fananganana ny fako. Ilaina fiarahamentana hoy izy ny fikajiana ny fanodinana izany.
entanany olona izahay mba hikajy ny fakony sy tsy hanaparitaka ny fakony. Fa misy hoditra legioma na hoditra voankazo ao aminao dia angony ao anaty seau, azonao ataony manangona anazy ao anaty seau dia asiana rano dia afaka 3 andro na 4 andro fotsiny dia efa midégagé an'ilay metanina na hoe mivadika rano lasa zezika. Azonao andrala ny voninkazo ao an-tokantrano raha ohatra ka mambolibolo ny legioma kely ao an-tokotany ianao. Ny dingana efa vita, efa maro ihany, efa anatina répétition zao dia mihitsy zany fa afaponareo zavatra natao. Raha nahazatra hatramin'izay ny famelomana ny tantaran'ireo olo-malaza izay efa lasana kanefa dia vitsy ny mahalala ny tantarany sy ny momba azy dia miezaka ny milaza ny dingana ny lalovana sy ny tsara vitan'ireo olo-malaza malagasy eo amin'ny sehatry ny zavakanto ankehitriny ny kompania Sahafa izay mpiangalin'ny comédie musicale. Ny Sahafa zany dia kolotsaina malagasy no tena lalovinay ao. Izay no trandrahanay. Misikotra mihitsy ary izay tantara rehetrarehetra hoe ohatra ny ahoana ny zavatra niseho teto, inona ny zavatra nisy. Dia izay no avoakanay amin'ny talentanay hoe comédie musicale, avoakanay an-tsehatra foana. Anombohan'izy ireo izany ny hetsika légende vivante ka hitondran'izy ireo an-tsehatra ny tantaram-piainan'ny Zakatina, mpihira malagasy isan'ireo malaza. Ny parcours ny Zakatina no nisintona ny sainay satria zavatra ny iainany dia iainan'ny artiste amin'izao. Dia aseho amin'ny zandry sy namana rehetrarehetra artiste hoe azakivy fa izy ary nandalo amin'izao vao tonga amin'izao dia alefaso koa ny antsika izany. Ahitana dia hira fisiarana ihany koa. Voalohany amin'ny légende vivante iseho tanterahana ny 3 novambra eny amin'ny CCSK tamin'ny mena io. Marihana moa fa ny Foresto Lounge sy ny Foresto no mpanohana ofisialy nyity hetsika ity. Anao levé de fond zay 31 août Foresto Ivato miaraka amin'ny mpankafy Zakatina. Io amin'ny fotoana zany dia Zakatina ranoray no irainao. Eto amintsika moa misy ihany concours le hoe alako bika tsy tiako tarehy, misy ihany concours ny ananana hena maso. Dia betsaka ny mpanakanto izay mananao foana indrindra miseho amin'ny endrika mamofady eny ambony sehatra ny zavatra ataony. Tadiova mpanabe koa ny mpanakanto hoy ny fikambanana Asa ny Zazamanga. Manoloana dia tsy fampiseho masoandro miamianaka eto amin'ny firenena tato ato. Zava-dehibe ny fanabeazana entin'ny mpanakanto eny an-tsehatra hoy ny filohan'izy ireo Sarobidy Rakotondravao. Betsaka ny zavatra azo lazaina fa tsy mety ihany makasika ny resaka fanabeazana izay miseho ankehitriny. Tsy miteny izay mpandala ny fomba nentim-paharazana hoe tsy azo atao fa nefa kosa mila atao ampamindriana. Indrindra ho anareo namana izay mpanakanto dia tadio fa ianareo dia anisan'ny mpanabe, anisan'ny mpitaiza ka tokony ho hita amin'ny fihetsika, ho hita amin'ny zavatra aseho anareo eny an-tsehatra amin'ny mampanabe anareo. Saka tia izany anie anisan'ny tafiditra anatina atao hoe kolotsainy. Tadio fa ny malagasy dia nanana ny dia mampiavaka azy izay dia nentim-paharazana. Ankehitriny kosa nefa efa tonga ireo dia avy any ivelany izay lasa mamofady ny anehoana anazy. Tadio izy fa tsy voatery olon-dehibe daholo no mijery ireny seho an-tsehatra ireny fa misy zaza sy olom-pady koa. Ilaina amin'ny fanabe aloha fa rehefa tsy azo anarina dia tokony andraisana fepetra ary tsy hanavahana hoy hatrany ity farany. Fa mafy azy angamba dia ilay niteniko teo hoe tokony hisy ny didina fampahafantarana ampahabe-maso an'ireo mpanakanto rehetra tsy akanapaka hoe izao ny zavatra tsy azo atao. Mety ao aorianany fampitandremana, ao aorianany voan'ny didy izay amin'ny zavatra tokony tsy ataon'izy ireo tokony hisy amin'izay amin'ny fanasaziana. Ankehitriny aloha mbola tokony hoe fampitazana, fampilazana hoe zavatra tsy mety iny ka tsy tokony atao intsony.